misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Fahameravatsika tsirairay avindray amin'ity alakamisy faharoa ny volana novambra ity tonga amilesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity ano ity fa dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny dirantsika amin'izany anefa dia vavaka isika. Toko Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Misaotra Tompo ianao ilay Andriamanitra tsy miova, ianao ilay mamposaka ny fitiavanao mandrakariva aminay. Miteza ianao Tompo hiasa ao am-ponay sy ao an-tsainay ary koa amboly zavatsoa ao anatinay tsirairay avy. Voninkaino anao izay ko amitenena Tompo anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny fitiavan'Andriamanitra tsy miova. Ny fitiavan'Andriamanitra tsy miova. Dia toy izany no toa naombiazan'ny Satana hatramin'ny voalohany, tsy asa mivantana no nataony fa ny anjely no nitao amin'ny anaraka ny heviny. Izay rehetra tsy nomba azy dia nampangainy hoe mpanao tsinotsinona ny soa ny lanitra manontolo. Ny zavatra faran'izay tsotra dia toa nanjary sarom-patarina. Nampidiry ny fisalasalana tamin'ny kafetsena fatratra na dia ny teny tsotra indrindra nolazain'i Jehovah aza. Ny teny rehetra izay naloky ny vavany dia toa nanan-kasina avokoa noho izy nanana toetra, nanana toerana ambony teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Famitahana sy fandroboana no samy nampiasain'ny Satana hanovana ny ten'Andriamanitra sy ny fomba amam-panao teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Na ela ny fahatsirariny ny haneren'Andriamanitra ny anjely hitandrina ny lalàny ary tsy misy afa-tsy voninahitra ho an'ny tenany ihany noho ny kendreny ho azo avy amin'ny fanekena sy ny fankatoavan'ny zavaboariny azy. Ny amin'ny tenany kosa hozy izy dia tsy misy zavatadidiny afa-tsy ny fahasambarana ho an'izao tontolo izao. Andriamanitra nefa dia tsy afaka mampiasa fomba izay tsy mifanaraka amin'ny rariny sy ny hitsiny. Tsy maintsy ahariary eo anatrehan'izao rehetra izao ny ratsy nataon'ilay mpamitaka. Noho ny fahendrena lalana n'Andriamanitra dia noroahiny niala tany an-danitra i Losifera fa tsy naringany. Ny fahatokiana dia ity no vokatry ny fahitana ny hatsara-pananjy, ny fahamarinana. Raha avy hatrany dia nylevon'Andriamanitra manko Satana raha vao nanota dia ho tsy takatry ireo mponina any an-danitra ny momba ny fahamarinan'Andriamanitra. Satria tsy fantatry izy ireo ny tena toetry ny ota sy ny vokatra ateraka izany. Raha ny fongorana avy hatrany tsy ho isan'ny velona ilay anjely mpikomy dia ho maro tamin'ireo mponina any an-danitra no nanompa an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tahotra fotsiny ihany fa tsy tamin'ny alalan'ny fitiavana. Mba hisiany soa an'izao tontolo izao mandritra ny taonjato sy manampetra amin'ny fandimby dia navela hanatanteraka ny tsakany sy andavany ny foto-keviny ilay ratsy. Fa amin'izany no ho ahitany zavaboary manontolo ny tena toetra ny famelezan'ny fanjakan'ny lanitra. Ka iseho miharihary amin'izay ny toetran'Andriamanitra feno fahamarinana sy famindram-po ary ny tsy fiovan'ny didina ny Jehovah dia tsy ampisalasala mihitsy intsony na oviana na oviana. Dia ngamba
ao anatin'izany lesona izany dia tokony amaly ny fanontaniana izay ananantsika ihany koa manao hoe fa maninona moa ny ratsy no mbola mitoetra manjakariva ary maninona no mbola tsy fongana ny ratsy dia mitarika an'saintsika ny ten'Andriamanitra fa hafantatra ny fahamarinana rehetra fa natao misy izany rehetra izany mba tsapahantsika hatraiza ny ratsy, hatraiza ny andehanana ny ratsy rehetra sy ny zavatra rehetra entiny ahafahantsika mahatsapa ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra mahakasika an'izany rehetra izany. Afaka isika sotro anao izay raha hoany amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Mangataka aminao hatrany mba hampazava, hanazava sy handresy lahatra ny teninao amponay ary mangataka ny fanahinao masina hanazava ny zavatra rehetra mbola tsy mazava ihany koa. Io izay anaraka ny fitsipikao, ny lalanao ary aok'izay tsy salasala indrindra ny amin'ny teny fikasanao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.